miarabantsika mpanajana tompoko araka ny fandaharam-potoana dia anao resantsika voalohany sika resantsika voalohany a dia iresantsika ireo vahaolana mahakasika ny fahavitantena ara-tsakafo a eto Madagasikara ka izay a no andraisantsika anreto mpandray anjara ireto oatolotra antsika izao le mpandray anjara satria tena feno de feno fa eto daholo ny mpisehatra ato anilako ato dia ahitantsika ny ramatoa Zafindravaka Valeria izay sekretera mpanatanteraky ny fandaharan'asam-pirenena Fiarina. Akaikiny indray kosa sika dia mahita ny Andriamatoa Romuald Andriamalala izay DG-ny SMMUC. Avetsy ampovoanetsy kosa sika dia mahita an'Andriamatoa Joseph Rostan Olinga Biola izay avy amin'ny FIDA na alaitatsika hoe directeur pays ny FIDA ary eo akaikiny dia Andriamatoa Simon Rakotondraova izay avy amin'ny orinasa Skrimady. Ary amin'ny sisiny ary dia misy andriambavilanitra anankiroa dia i Ramatoa Rakotonena Marina izay talea miandraikitra ny fandraharahana miaraka amin'ny fambolena ao amin'ny ministera ary ny ary amin'ny sisiny indrindraria dia Ramatoa filohan'ny tranoben'ny tantsaha eto Madagasikara noa hitentsika ery dia Ramatoa Razafimbololona Angeline. Miarabantsika rehetra tompoka ary mankasitraka atsika hiaraka hidindinika eto. Ny lalatsaina nitondran'Andriamatoa filoham-pirenena azy teo dia efa mazava. Nisy ny fivoriana izay natao teny anivon'ny faritra na makafaka atsika inona ny zava-misy, inona ny olana. Ary nivoaka teo daholo karazana olana dia nisosokevitra isan-karazany nivoaka tany. No resantsika eto zao zany dia inona ny vahaolana eritreretintsika amana an'izany zavatra zany. Satria moa izy ity sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, sehatry ny famokarana dia tena voalohany amin'izany ary ny tenin'ny Andriamatoa filoham-pirenena teo fa ny tantsany voalohany amin'izany ka omentsika ny Ramatoa filohan'ny tranoben'ny tantsaha izay misolo tena ny tsatsa malagasy rehetra ny fitenenana. Ramatoa filoha azafady tompoko, inona aminao ny vahaolana ova amin'ny fahavitantena ara-tsakafontsika raha efa nandray anjara feno ianao tao anatiny ireo atrikasa maro ho amin'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Saotra tompoko. Makasitraka tompoko manome ny fitenenana ary dia mbola miarahaba n'Andriamatoa filoham-pirenena hajaina sy ireo manam-boninahitra rehetra izay tonga eto manatrika, indrindra fa isika rehetra izay tonga manatrika na sivily na miaramila na ireo mpiara-miombonatoka ary ireo tantsaha namana. Tena zava-dehibe ho anay tokoa ity atrikasa izay ataontsika conférence ataontsika androany ity. Satria raha ny zava-misy eto amin'ny firenena malagasy dia anisan'ny olana misy eto ny tsy fahavitantena ara-tsakafo. Kanefany ny 80% ny mponina eto Madagasikara dia mpamokatra avokoa. Ka rehefa nanao ireo dinika izay efa natao tany amin'ny faritra zahay rehefa nandinika sady nanravina izany dinika izany dia misy teboka maromaro izay sosokevitra avy aminay mpamokatra no hahatratrarantsika an'izany fahavitena ara-tsakafo izany. Dia ny teboka voalohany tena hitanay dia efa nambaran'Andriamatoa filoham-pirenena teo dia ny resaka fananantany. Ary isaoranay sahady efa misaotra zahay satria mbola tamin'ny herinandro lasa no mbola nikaondoha teto izahay anisan'ny nikaondoha teto izay mpamokatra momba n'izay resaka fananantany izay ary efa henonay sahady fa efa nisy valiny efa nodiveniny ny ranonatsakaina ka dia efa misaotra betsaka n'Andriamatoa filoham-pirenena zahay amin'izay resaka fananantany izay satria raha te hamokatra ianao dia tsy maintsy ny tany voalohany. Faharoa dia amin'izay resaka tany izay ihany ireo fanajariana ireo tany rehetra izay mbola maro eto amin'ny firenena malagasy izay fanazariana ny tany izay dia ao anisany ao ireo foto-drafitrasa, misy ireo fanatsarana, misy ireo izay mbola tena hoe mbola hotrandrahana ary dia hitanay fa mbola maro koa ireo toerana azo trandrahana ary toerana
azo amin'nykarana na izany na zany aza dia efa isaorana ny fitondram-panjakana koa raha zahay ato aty amin'ny kolejy ny mpamokatra fa mbola asa tapabolana lasa koa zahay no efa nisy fikaonandoha momba ny masomboly na ny semence zay hitanay fa anisan'ny fototrolana misy eto amin'ny firenena malagasy dia ireny fampiasana masomboly tsy ara-dalàna nefa ny fampitomboana ny vokatra mba hisotra n'izany sika dia efa hitanay ary mananteny zahay ny fampiarana ny reny hiatrikasa izay efa natao indromy atoany reny na izany na zany aza eo le masomboly fa eo koa le ny hanampamokarana na ny fanafody eo koa ny fitaovana madinika indrindraindrindra izay ampiasaina himpamokatra 20% satria zahay dia anisany mbola tsy ampy aminay ireny fitaovana madinika ireny ka ny angatahanay izay natangatana ifanampiana dia misy ireo ataontsika hoe mpiara-miombonantoka izay efa misehatra aminay tontolo ambanivohitra ary manerana ny Madagasikara zany izay efa misy ary efa hitanay efa misy vokany tokoa dia ny fiarahana miasa amin'ny Fonds de développement agricole na ny FDA ka ny angatahanay dia ny hoe ahoana no hampitomboana ny efa misy fa mbola tena hitana tsy ampy ny fond izay ampiasaina io ka ahoana ny hanapariana sy ny hampitomboana ny entomanana ao amin'io Fonds de développement agricole io eo anefany zahay ny efa misehatra amin'izay hoe fampitomboana ny vokatra izay fa zahay efa tena matoky ka raha matoky zahay dia raha fa mamokatra zahay dia mbola te hizotra koa zahay amin'ny resaka fanodinana ary miafara amin'ny famarotana satria tsy no eritreretinay hoe ho sakafo rery ihany ny vokatra ty atrikasy ty fa miafara amin'ny famarotana ka dia anisany zava-dehibe tao anatin'izay fikaonandoana taonay nandritran'izay avy any amin'ny faritra ka tonga eto amin'ny nasionaly zao izay fampitomboana sy fanatsarana izay sotra tompoko mankasitraka rahamatofoloha ny amin'izay valiteninao nitondra reo vahaolana maro anatanterana ny vina filoham-pirenena eo akaikinao raha matotale vao atao amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana satria moa fatatsika fa velorano fahasivona andray mato filoham-pirenena ny resaka eto nareo ministera ve manana paikady na fitaovana amalina in'izay zavatra zay na hoe inona no entinareo zany amin'ny anjaranareo hitondrana vahaolana amin'ity fanjaritsakafo amin'ny firenena ity sotra nanoeny fitenenana Andriamatoa Filohajaina ianareo manambonina hitra isan-tsokajiny tonga dia ny voamasiny no mpitsirina angamba arak'izay resahana teo izay hoe inona ny paikady manana n'ilay lalàna izay efa lany tany anivon'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoolona isika mahakasika n'ilay tangorom-panokarana na ilay atao hoe agrégation agricole izy io no ataontsika hoe fitaovana tolotry ny ministera mba ampifandraisana ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny tontolo mpamokarana manomboka any amin'ny mpamokatra ka hatrany amin'ireo mpisehatra eo amin'ny tsena izay lalàna mahakasika ny tangorom-pamokarana izay dia isy ny décret d'application izay ho avoaka atsoatsy ka ao anatin'izay dia misy ratsamangaika roa hitsangana ny iray anivon'ny ministeran'ny fambolena mahakasika ny hoe fanaraha-maso an'izay fifanarahampiara-miasa eo amin'ny mpisehatra rehetra izany hoe ny mpamokatra sy ny mpandraharaha ny andraikitry ny ministera arak'izay dia ny manamora ny fiaraha-miasa n'ireo mpisehatra rehetra satria ny ministera dia tsy mpamorona rena fa arak'izay hoe ny mpandraharaha dia afaka mamorona rena ny mpamokatra dia afaka mamorona rena ary ao anatin'izay fanatsarana ny tontolo iasan'izy ireo izay no iasan'ny ministera ihany koa ity lalàna mahakasika ny agrégation agricole ity dia endrika fifanarahana ara-pamokarana ara-barotra izay mamaha olana betsaka voalohany indrindra araka ilay lazana teo hoe ny lafy mifananantany satria tsy voatery intsony andeha hitady misy ny hoe tany fitadiavana tany lehibe
fa ireo mpamokatra araka ny notenena teo dia efa manana tany mba hialana amin'izay olany fanana tany izay dia afaka avondrona amin'ny toerana izay misy azy ireo ireo mpamokatra ireo amin'ny lafiny iray zany dia ama amin'ny ampahany an'ireo olany fanana tany izy ireo eo amin'ny lafiny ara-tsena dia tsy mila hitady mpividy intsony sy amin'ireo hoe fividianana mitsitokotoko fa mitambatra arakalitao ary mifanaraka amin'ny fenitra tadiavin'ny tsena ireo mpandraraha izay mahafantatra ny tadiavin'io tsena io eo amin'ny vidim-bokatra ao anatin'ilay lalàna dia hisy fomba ahafantarana sy ametrahana an'izay tokony ho vidin'ny vokatra mba tsy ho voambaka intsony ny tantsaha na hoe ho voambaka ihany koa satria ny mpandraraha ihany koa dia mahatsiaro tena ho voambaka rehefa misy ny ao anatin'izay tsy fifanarahana fa zava-misy izany hoe any amin'ireo misy mpijirika izay efa ny fanarahana teo aloha ary tao anatin'izay dia hoe novarotana tamin'ny vidiny ambonimbony kokoa izay zany no tena antony ity lalàna ity mba hahafahana hifehezana an'izay fifanaraha-piaramaisa izay ny agrégation agricole na ilay tangoro-pamokarana arak'izay dia mila avelaran-tany lehibe raha te hanatratranyizay fahavitantena ara-tsakafo izay isika ka ao anatin'izay indrindra no nanaovana n'ilay hetsika B2B izay nampifandraisana an'ireo mpiantsehatra rehetra izany hoe misy amin'ireo olona tsotra na tantsaha manana tany izay efa tena anazy manokana tiany ho ampiasaina nefa noho ny entimanana noho ny zavatra maro isan-karazany dia tsy afaka manatanteraka izay izy ireo dia karakara nyty hetsika B2B ity isika izay ho atao amin'ny sabotsy izao izay hitondrana an'ireo mpandraraha ireo mpamatsy vola ireo izay manana tetikasa fa tsy manana tany mba hifanehatra ao anatina toerana iray hiara-isalahy hiara-iasa mba hahafahana manatratra velaran-tany famokarana amina velaran-tany izay lehibe manaraka ny fenitra takin'ny tsena ankehitriny raha ho fanamafisana kely an'izay fotsiny dia nisy dossier eo amin'ny ronjato eo ny voaray tao anatin'izao hetsika izay anomboka izao ary tao anatin'izay nisy 30 no voafantana satria nafeno ny fepetra tao anatin'izay misy amin'izy ireo zany ny ataontsika hoe mpividy misy amin'izy ireo no ataontsika hoe tompona tany misy ny mpampiasa vola ary misy ny organisation des producteurs na ianareo tantsaha ho asaintsika ao anatin'izany izy ireo mba hiara-iasa ary mba ao anatin'izay ny ataontsika hoe issue amin'ilay salon B2B dia mba hisy contrat d'agrégation contrat de partenariat hivoaka ao anatin'izay izay ngamba raha fitiny ny mahakasika ny ministera sy ny outil entinay amin'izao fotoana izao misaotra tompoko mankasitraka raha matotale vonina zany ny ministera na ara-paikady na momentymanana ny amin'izay ka dia isorana ny avao ministera hitotika tao amin'ny raha matom-panatanteraka ny fiarina indray ny tenako ary sekretera mpanatanteraka ny fiarina dia manampy ao anatin'ny velorano fasivy fa fanomezana asa ihany koa dia tena manampy ny avao amin'ny fiarina ary misehatra maromaro satria resaka sakafo ny resantsika eto ito fiainana andavanandro manana traikefa lehibe amin'izany fiarina na famivary io na ny mangahazo afaka mba resanao aminay ve raha mato sekretera mpanatanteraka hoe inona marina zany ilay mahatonga andreo olona miara-miasa amin'ny fiarina miala ataontsika amin'ilay hoe faharefona ka miditra amin'ny tena fandraharana Andriamatoa filohampirenena Andriamatoa filohan'ny Antemirandolo Ramatoa filohan'ny Anterimieram-pirenena ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernement ianareo mpikambana loholona sy solobahoaka mesdames et messieurs les corps diplomatiques ianareo mpiara-miandoantoka sy ny tompolahy sy tompovavy ny fiarina moa dia fandaran'asa izay volavolainy Andriamatoa filoham-pirenena hanampiana ny malagasy ary hanampiana ny tontolo ambanivohitra sy ny tantsaha ka ny fiarina maro ny voalohany nataonay dia ny resaka vary
satria vary dia sakafo ho an'ny malagasy 107 kilo eo ny vary ho antsika malagasy isa-taona isak''olona dikan'izay zany a io zany ny zavatra voalohany nataonay ary anampiana ny an'le izy ary anatratrarantsika zany an'ity autonomisation ny ratsakafo ity ka ny 3 300 000 eo tonne isa-taona zany ny consommation antsika eto amin'ny Madagasikara ny eo amin'ny misy eo amin'ny 2 800 000 eo ny zavatra no vokarintsika ary 500 000 tonnes no mila exportentsika zany isa-taona ka ny fiarina zany dia nametraka ohatran'ny teneny Andriamatoa filoha fa ninazy tonga dia aloha mitady vahaolana hoe inona zany nanatratrarantsika anty an'io tanjona io ka nametraka le tetikasa atao hoe vokabary moa dia inona ho antsika tatsa ho antsika malagasy izy io fampindramam-bola zay omentsika zay omenan'ny tantsaha ny taux d'intérêt no tena intéressant satria io manko ny fanazavain'ny Andriamatoa filoha teo hoe hatramina 36% isa-taona ny taux d'intérêt ka ny tsika miaraka amin'ny fiarina dia 9% isa-taona inona fandehan'le izy a mampindram-bola tsika dia ampiasainy tantsaha le izy le vola tsy mamerina izy isam-bolana fa rehefa voaka le vokatra zay rehefa voavarotra zany le vokatra zay izy vao mamerina an'le vola dia averiny a indray-pandeha moa io vola io fa tsy hoe averina isam-bolana fa averina indray-pandeha le izy ary izy io a afaka anampiana anazy isa-taona ka tamin'ny herintaona io tetikasa vokabary io dia navitanantsika nampiakatra 38 000 tonnes ny vokatra ny vary satria tsy hoe le resaka vola ihany namena anazy fa niara-niasa tamin'ny ministère dia napetraka an'le atao hoe semence améliorée zay ahafahantsika zany a mahazo 7 tonnes isaky ny hectare zay zany ny zavatra voalohany ny apetraky fiarina ahafahana zany hoe azotsika ny autonomie de l'autosuffisance alimentaire izy io mbola misokatra ary afaka ataotsika eran'ny Madagasikara amin'ity taon'ity ny ministère nanao ezaka be da be ary 53 000 tonnes 53 000 hectares azafady ny velaveran-tany ahafahantsika mamboly vary dia amin'ireo a vonona ny fiarina ary hiara-iasa amin'ny tantsaha ahafahana zany manampy anazy aram-bola dia miaraka ministère ary mampianatra anazy manao formation ahafahana zany a mahazo an'le izy zay ny resaka vary faharoa manarakaraka an'izay a dia ny resaka siramamy dia zavatra ho antsika isan'andro siramamy dia nataon'ny Andriamatoa filoha hoe tsy maintsy ahitako izy a vahaolana izy io ary marina fa manana orinasa anankiroa tsika efa mandeha eto amin'ny aty amin'ny nosy zay any Namaki sy any Ambilobe dia mavita miproduire izy ao amin'ny 80 000 tonnes isa-taona nefa tsika mbola misy gapana ka 90 000 tonnes nahita vahaolana Andriamatoa filoha dia nahita mpandrahà izy zay vonona ametraka orinasa any vatomandrony anankiray ary any amin'ny faritra ny Morondava ny faharoa afaka herintaona amin'ny herintaona sy amin'ny afaka roa taona dia afaka tsika indray a no exporter an'le tsika indray zany ny exporter an'le siramamy satria le orinasa anankiroa dia amokatra 140 000 tonnes ana siramamy eto Madagasikara nefa izy io manasoa ny vahoaka satria mora ny siramamy ho azontsika fa nefa manasoa ny vahoaka satria misy création d'emploi ataontsika eo amin'ny resaka siramamy io ohatra fotsiny a raha amin'izao
période zay première phase zany zay manao pépinière zany tsika am'izao miaraka amin'ny ministèren'ny industrie sy ny commerce sy ny ministèren'ny agriculture mametraka pépinière na 600 hectares tsika any amin'ny faritra Vatomandry sy any amin'ny faritra Morondava dia fa manao création d'emploi na 42 000 emplois afaka roa taona satria ny tantsaha no mambola an'le fary fa tsy le orinasa zavatra nangatany Andriamatoa filoha hoe tsy hoe tonga le orinasa dia le orinasa manao ny zavatra rehetrarehetra fa jery koa izy hoe le malagasy koa no mamboly ary ahitany malagasy koa zany mba mahazo tombontsoa voalohany anatin'le izy dia afaka heritaona zany amin'ny taona manaraka ao amin'ny 504 000 personnes na tantsaha no amboly fary ao amin'ny faritra Vatomandry sy Morondava dia aorianan'izay zany tsika dia hotratra antsika le tanjon'Andriamatoa filoha amin'ny velorano fasivo hoe mananotratra ny autosuffisance alimentaire tsika amin'ny faritra io zay ny resaka siramamy ny fahatelo ny resaka menaka tsika mihinana menaka be da be ary ao amin'ny 60 millions ny litatra no tsy ampy isa taona tsy afaka vokarintsika eto Madagasikara 100 000 millions de litres no vokarintsika ary 60 millions de litres ny tsotrasantsika ka nisy tetikasa zany nataonay ao amin'ny fiarina zay natongotsika any amin'ny faritra Androy zay tenentsika hoe faritra sarotra be satria hoe kere ka nanampy izahay tantsaha amboly voanjo ka pika moa fa tsony zareo an'le izy ihany amboly voanjo amina 4270 hectares ary niaranasa tamina mpandrahà hoe afahany zany le mpandrahà ametraka orinasa manodina resaka huile d'arachide dia izy io zany ho opérationnel amin'ny heritaona le mpandrahà zany dia isan'alina nanao anazy dia afaka anao 405 000 litres izy isa-taona amin'ny faritra Androy iny ka raha mametraka atsika folo rairay hoe faritra folo zany raisitsika dia isaky nyreo faritra reo manisan'ny zay tetika azy zay tsika dia efa mety mahatratra any amin'ny 40 millions amin'ny afaka roa taona dia mety afaka telo taona dia hotratra atsika le 60 millions ary dia hotratra atsika koa le autosuffisance alimentaire resaka menaka eto Madagasikara ny faefatra ny resaka mangazo moa fampiasaintsika eto Madagasikara dia resaka hoe hohanintsika fa androany tsy resaka hoe hohanintsika ny tiako aroso anareo fa afahana hoe amin'le lafarinina amin'ny lafarinina mangazo tsika afaka manao zavatra maro afaka manao mofo izy io zany afaka solotsika amin'le blé zay hitantsika teo hoe niakatra be le vidina blé any an-davika afaka ataontsika lafarinina dia atolotra anareo zavatra tetikasa nataony fiarina miaraka amina mpiara-miasa avy an'Indroy sy Anosy sy boulangerie eto Madagasikara dia mofo zay vokarina amina mangazo ahitantsika zany hoe tsisy mahasamihafa an'le izy zany tsy lafarinina vita amina blé io fa lafarinina vita amina zavatra eto Madagasikara vita amin'ny mangazo zavatra nataontsika eto amin'ny fiarina le izy ary afaka ataontsika eran'ny Madagasikara izy io zay zany ngama ny resaka zavatra ka afaka atolotra ary reo zavatra rehetrarehetra ny teneninay teo na ny vary izy ty na ny arachide na ny voanjo na ny mangazo na ny siramamy dia misy tetikasa fiarina ary manampy ny tantsaha amokatra an'io zavatra io ka ny fiarina dia misokatra ho antsika rehetrarehetra ho antsika tantsaha anampy anareo ahafahanareo zany
manao any izy rehetrarehetra izay tompoko ny vitan'ny fiarina amin'ny resaka autosuffisance alimentaire tompoko. Makasitraka Ramatoa sekretera mpanakateraky ny fiarina tamin'izay vahaolana efa nety ny fiarina tsy mbola fitohizan'ny asa zany. Ny fiarina araka ny enitsika teo zany dia mamoaka ny olona ao anatin'ny faharefona ho lasa mpandraharaha madinika. Fa misy koa eto amin'ny firenena nefa mpandraharaha efa matianina ao anatiny ka hitotika amin'Andriamatoa Simon Rakotondrahova ny tenanay ankehitriny amin'ny mampandraharaha matianina azy ao anatin'ny sehatry ny famokarana, ao anatin'ny sehatry ny fanondranana, ao anatin'izany ny famoronana asa sy ny karazany. Zava-dehibe ny fianonan'ny feon'ny mpandraharaha ao anatin'io satria efa mazava ny lalan-tsaina. Inona ny zavatra tetavin'ny mpandraharaha raha ao anatin'ilay vahaolana izay, tahaka ny ahoana no mety ho fandraisanareo anjara ary ohatrany amin'ny fomba ahoana izay afaka mbazavainao ve izay zava-to? Ya, miaraba aloha ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika fary miarabanao ny tenako. Ianareo ihany koa filohan'ny antenne-miera Rotota, ianareo mpikambana ao anatin'ny gouvernement, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique ici présents et également les membres des partenaires techniques et financiers. Ianareo tantsa namana. Ny orinasa izay tantanako ny groupe Scrimady dia mametraka oviana. Ary mametaka indrindra toe-tsaina hoe miara-miasa amin'ny tantsa hatramin'ny fotoana izay niorenanay ka hatramin'ny androany ary mbola manana an'izany viny izany ary indrindra ny toe-tsaina hoe izay dia manao amin'ny fomba rehetra hijanonan'ny tantsa mpamokatra mba ho tompona andraikitra voalohany ary tokana eo amin'ny resaka fambolena. Zay no ataonay voalohany. Zany hoe azonay ny natao nakatany nambolena fa tsy zay ny nataon'ny orinasa fa hoe ahoana no ahafahana miara-miasa akaiky amin'ny tantsaha. Tao anatin'io zay dia namantona ny tetikasa fiarina satria ny faritra anisan'izay esanay dia any Tsimandrefana ny anankiray ary any Boeny ny faharoa. Any Tsimandrefana zay dia miasa any amin'ny commune Ankiloka sy Milenaka. Fantatritsika tsara fa iny faritra iny akoatra ny mahafaritra izay anisan'ny mahantra indrindra eto amin'ny Madagasikara dia anisan'ny koa nefa faritra izay nanana ny lazany teo amin'ny fambolena ireo voamaina. Voamaina zany no ataonay amin'ny faritra iny dia ny kabaro. Ka no nentinay rehefa nandinika izay, rehefa niara-ny asa taona maro tamin'ireo tantsaha dia mahita izay fa ny zavatra tsy maintsy aloha ampiana eo anivon'ny tantsaha dia ny atao hoe leadership. Raha ny resaka resahantsika rehetrarehetra zao raha fa misy mandraharaha ianao dia tsy maintsy manana an'izay fahafahana mitarika izay. Leadership zany metinay. Akoatran'izay rehefa amokatra ianao ary indrindra raha voalazantsika teo zany fa vokatra amin'ny velaran-tany ngezabe dia mila fitantanana zany, mila management zany. Zay koa no entinay ao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tantsaha. Manarakarak' zany ny fambolena androany dia raha antsika malala fa mila teknika. Zay teknika zay dia mila teknisianina. Ka ilay teknisianina androany zay hoentinay ao anatin'ny rafitra irahanay miasa ao anatin'ny coopérative, ao anatin'ny tantsaha, vondrona zany zany hoe ny vondrona napetraky ny orinasanay dia vondrona irahan'ny tantsaha mpamboly sy ny orinasa ao anatin'le voalaza teo le hoe agrégation. Zay zany efa azo lazaina fa efa sarisady mametraka tsy hoe mbola vinavina fa efa tena mipetraka io ary efa trandrahanay amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay zany zay dia miteny ihany koa voalazako teo hoe mitondra ny teknisianina zay izay mampianatra n'ireo tantsaha ahoana ny ahafahana mampitombo le taham-pambolena teo satria ambany be ny taham-pambolena antsika amin'izao fotoana izao. Manarakarak' zany voalaza teo ihany koa ary Andriamatoa moa dia milaza Andriamatoa filoha teo izay isaoranay azy miaraka amin'ireo tantsaha zay miara-miasa aminay hoe amiraina ny fifanarahana amin'ny tantsaha. Fa ny zavatra misy aloha androany dia sarotra ho amin'ny tantsaha androany mbola fampiraharaha satria maro amin'izy ireo sady tsy mahay manoratra no tsy mahay mamaky teny. Nefa ny zavatra ilaina rehetrarehetra eo amin'izay voadingana rehetrarehetra indrindra fa avy ao aminareo mpamatsy vola dia mila manao taratasy daholy. Ary izay dia tsy éligible, raha ny orinasanay tsy éligible fa le vondron'ny tantsaha no éligible. Zay no natonga anay niara-niasa akaiky amin'le tantsaha zany androany.
zay zany am'le resaka hoe capacité de négociation manarakaraka zany voalazantsika teo voalaza ny mpandray fitenenana teo aloha fa rehefa mamboly ianao a tsy ny fambolena ny zava-dehibe ihany ko fa aizany lalam-barotra zay ho ataonao izay koa zany a de miantoka n'izay lalam-barotra zay ary indrindrindrindra miantoka amina vidiny zay fantatray ampianarina ihany tantsaha hoe eto ny tokony vidiny vokaritsika satria ary zao ny tokony tombony ho anareo ary ny farany moa dia iverinay a fa ny zava-dehibe indrindra de ny afahanay zany a makany am'zany faritra izany reo faritra reo a ny vinana petrakay a zay fanzarainay tamin'ny fiarina am'ireo mpiara-miasa aminay dia roa taona lasy zay ny nanomboka fa telo taona nyty a am'ty taony ity zay a de fianakaviana amy 500 no miara-miasa aminay any am'izay faritra zay eo amin'ny efa 500 hektara mahery eo a no efa nivolenay atram'izay ary am'ty taony ity a ary manana viny zay a no ianao any amy 3 hektara any a amy taona ho avy a na ny taona efatra roapolo sy roa arivo anantona ny fiariny zay ao anatin'le bitobi koa zay mbola ijery a fa zay zany no nisy any ataonay fantatray ko fa ny zavatra tsy maintsy netina ary voalaza teo a tao anatin'ireo ilay profil na système na voalazan'ny Nations Unies teo na ry andriamatoa minisitra ny fambolena dia zavatra tsy maintsy niverina ary natsaraina de ny fitantanana sy fanatsarana ro fotodrafitrasa rehetra misy am'izao fotoana zao misy izy reny androany amin'iny faritra misy alena iny a de fantatsika tsara fa misy tohadrano maro kanefa kosa dia ny zavatra netinay a dia ny sosikevitra hoentina manatsara ny zany fitantanana ny tohadrano zany satria tena misy efa tena tsy mandeha tsony izy ireo velara-tany de raha tsika mahita fa raha mandeha amin'ny lalan'ny Toliara iny ianao miala avy eo Toliara makany amin'ny Ankililôka hatrany Manombo iny a avisy havanana de mahita tany ianao tena tsy hita velively kanefa izy reny de vitsy a no vao aza ao anatin'izany zay voalazanareo teo a fa tokony eo isy a ny fanatsarana ny tontolo ny tantsaha ny ataonay ko androany mba ahafahan'ireo tantsaha indray manana fanantenana vaovao satria maro ny tantsaha no mieritreritra fa tsy misy noavy ny mangirana ntsony misaotra ny andriamatoa filoha na metoky any zareo teo metoky anay fa ohatrany any amin'ny firenena rehetra raha mijery fotsiny tsika Afrika Atsimo dia ny fambolena no anisan'ny mampatanjaka azy ary tsisy antony mihitsy zany tsy ahafahantsika Madagasikara satria voalaza teo hoe raha lay fitaovana mahery vaika ataotsika de ny fananatsika tany aloha ny voalohany indrindra fananatsika tany a fananatsika olona satria maro ny firenena raha miresaka fotsiny a atao Maorisy a de efa tsy mahita mpamboly tsony ianao vitsy isan'ny mpamboly ny tany efa ataon'zareo promotion immobilière sy ny karazany zany hoe zavatra tombony lehibe ho an'ny Madagasikara zany zay zany a no mahatonga anay mame fanantenana vaovao am'ireo tantsaha miara-miasa aminay hoe mbola misy mangirana raha-pito satria miverenitsika mamboly manaraka ny traikefa manaraka ny teknika vaovao fa ato anatin'ny fambolena no misy a no avy maharitra ary tsara lavitra kokoa no ny any misehitra fa raha ho atsika eto Madagasikara ary indrindra ho an'ny tantsaha zay zany de zay ary mametraka kantinina tokoatran'izay amin'io faritra ataonay io mbola mba hanantona ny vadinao andriamatoa filoha amin'ny association Fity satria manao mihitsy zay any ary mametraka fanatsarana zany sekoly a mametraka mpampianatra ary mametraka fitoerana fisakafoana satria zany rehetrarehetra zany a no mampiverina indray ny fanantenana am'ireo tantsaha ka ahafahany milofo amin'ny fambolena zay ny amba no amin'ny akapobeny a fa raha izay aloha sy ny amin'iny faritra iny a dia efa napetraka ny maridrefy manan'izay ny fanantenana fa tokony ho vitany ny orinasa malagasy a sy ny tantsaha mpamokatra malagasy a no mahatratra n'zany hoe fahalova-tena raha-tsakafo zany ao anatin'ny fotoana fohy a indrindrindrindra fa raha misy ny sehitra tahaka zao azo ifanakalozana
satria zavatra angatanay ary efa nangatanay fionana tamin'ny fiarina dia ny fepitoana kosa zay tokony amerenana an'ireny voly reny a raha fohy loatra izy satria androany zay amin'izany faritra esana izany a dia vondry ny tantsara eo a dia manana fitaovana tracteur anazy fa ny fotoana tokony amerenana an'izany mbola tokony mila ady hevitra kely atsaraina satria tsy mora ny manova ny le toe-tsaina tsy mora ny mametraka ny rafitra satria ny rafitra petraka ihany a misy olona 20 teknisianina no manaraka n'izany olona rehetrarehetra zany a ao anatiny zany ny animateur vulgarisateur agricole ny gestionnaire ny responsable socio-organisationnel sy ny karazany a vo mavita n'izany tetikasa zany ianao makasitraka sy makatelina tompoko anareo a ny eno sorabetsaka Andriamato Simon Rakotondraova ny amin'izay vahaolana narosonao a amin'ny mampandrarahanareo zay ao anatin'ny fandrarana dia misy ny tantsoroka itodika kely avy ato amin'ny DG ny SMMEC tsika tsy vilivily efa avy dia tsoroko le fanontaniana satria ny tenin'Andriamato filoham-pirenena teo hoe ilaina ny tandro ny fampindramam-bolantsika mba ho zakany tantsaha mba hahatonga an'ilay tantsaha afaka hivelona aminazy nefa tsy atao koa izay ahafantanareo akory dia vahaolana rosonao marina fa mbola mety misy étude atao fa amin'ny mahatale généraly anao a manoloana izy izay lalatsaina nitondran'Andriamato filoham-pirenena izay manahoana ny hipetrahanareo amin'izay tompoko. Masaka. Makasitraka nanome fitenenana dia manararoatra ihany koa moa Andriamato filoham-pirenena miarahaba amin'izao andro goavana ho an'ny tantsaha ho an'ny fahavitateran-tsakafo izao. Miarahaba ihany koa ny filohan'ny androm-panjakana rehetra sy ny mpikambana ao anatin'izany androm-panjakana rehetra izany isika mpiara-miasa sy mpiara-misehatra rehetra ihany koa ao anatin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra sy ny fampiroboroboana izay resaka ara-tsakafo zay. Alohan'ny tenenako angambany aloha dia hiteny ihany aloha hoe amin'ny maha personne ressource no hipetrahako eto fa tsy nahazo iraka avy any amin'ny fikambanam-be ny institution de microfinance akory tsy mitondra teny ny institution de microfinance zany androany. Rehefa nikabary Andriamato filoha teo dia efa vao niresaka hoe microfinance dia tonga dia efa tsy maintsy niandry aho hoe zana-bolany ao ambadika izay ao ariana kely ao ary naizanaiza ny fivoriana andehanako hatreto aloha dia tena ataoko hoe olana mipetraka foana ary zavatra apetraka na eny miaraka amin'ny tranobe ny tantsaha io na eny ministera isan-karazany ny resaka zana-bola. Androany zana-bola makasika ny fahavitany any amin'ny tontolo ambanivohitra no resahako. Ny tsara ho fantatritsika zany aloha dia ny famaritana ny zana-bola eo anivony ireny mpisehatra ny fampindramam-bola madinika na ny banky koa aza moa anatin'izay dia farafakely ny zavatra telo aloha ny tsy maintsy jerena ao anatiny. Ny voalohany dia ny saran'ilay fanantonana n'ilay client na ilay mpanjifa zany coût d'approche izy tsika. Ny faharoa dia ny saran'ilay loharanom-bola izay ho ampiasaina ho ampindramina an'ilay olona sy ho ampiasaina eny amin'ilay mpindrana. Ary ny fahatelo izay anisan'ny goavana be dia ny sarany mifandray amin'ny resaka riska. Dia le voalohany sy le faharoa mety tsy dia olana loatra satria ny coût d'approche amin'ilay resantsika teo efa nisy tetikasa teo ny amin'ny fanamboaran-dalana fanamorana zany an'ilay fanantonana ny tantsaha. Eo ihany koa ny lalàna vaovao makasika ny microfinance moa zany efa nametraka malalaka ny microfinance anao ny atao hoe service digitalisé izay azo atao zany ny manome fampindramam-bola dia alefa amin'ny telefona fotsiny na amin'ny alalana tablety no ampiasaina na fitaovana volenta reny dia mora kokoa ny anantonana n'ilay tantsaha amin'izay fotoana zay. Ny resaka ressource io dia olana foana zany ary eto zany tena ohatrany hoe te anamafy fa raha tena te anana ny ataontsika hoe toeram-pamatsim-bola maharitra sy lovain-jafy ho an'ny maharitra zany durable moa zany no resantsika eto dia tena tokony atao vain-dohan-draharaha ny ametrahana an'izay rafitra maharitra zay.
afaka miteny aloha zany za koa raha ny microfinance ndresana fatafitro natany tao hoe rafitra maharitra ny microfinance fa saingy tsy afaka miazakazaka sy manaraka ny dingan-davy izy zany raha ohatra ka tsy ampy zay le hoentomanana zay dia eo zany ny zavatra anankiray tokony hojerena akaiky ny fahitako azy nahoana zany ny zavatra fahitantsika ny microfinance dia ny fahitako azy fitaovana anankiray efa napetraka rehefa nandaniam-bola be dia be ny fametranan'izy ireny anatin'ny 20 taona 20 taona lasa zay dia tokony ho ezahana ny hitazomana azy mba isiny zay faharetany hipetraka zay. Ny fahatelo amin'le resaka riska dia eo no hidirako isika rehetra miara-mafantatra fa ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena indrindra eto Madagasikara sy amin'ny tany an-dalam-pandrosoana rehetra dia tena anisan'ny sehatra tena ambony dia ambony ny riska. Zay aloha zany ny zavatra misy ao riska zany ny fambolena. Dia ny dikan'izay rehefa ao riska ny fambolena dia lojika be raha ohatra ka lasa somary miakatra ilay zana-bola ampiary ny microfinance satria tena miatrika zavatra ambony be ny riskany. Ohatra vitsivitsy nomeko anareo. Za moa nisany taoko hoe mba nanana chance ihany niara-ny asa tamina programme ampanjakana BDB, ny Prospere, ny Progermont, ny Projet, ny Formaprod sy ny sisa ohatran'izany amin'ny tontolo ambanivohitra. Dia nahita zavatra BDB ary nanana ihany koa chance ny asa tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy, taty amin'ny faritra Fovoany, tany amin'ny faritra Avaratra Andrefana tany, izay taoko hoe nahitana ihany zany zavatra maromaro. Fa ny zavatra tena iaina ny mpampindram-bola amin'ny ankapobeny indrindra amin'izao hoe changement climatique zao dia androany ianao manome mahita tena efa mahita mihitsy hoe mety ny famokaran'le olona ny fambolena ataon'le olona fa ao anatina fotoana fohy dia misy avandra milatsaka tampoka dia rava ny tsena. Misy fotoana ianao mahita indray hoe efa tena efa miteraka ohatra ny varina ohatra zany dia ao anatin'ny fotoana fohy dia misy valalana andalo tampoka rava ny tsena. Misy fotoana ianao ataontsika hoe ny ray andro, roa andro, telo andro mirotsaka ny rotsakorana dia débloquena ny vola zay ampindramina n'ilay tantsaha fa aorianan'le telo andro iny dia tsy nisy rano nivoaka tsony amin'izay après an'izay tsy sorana tsony rava ny tsena. BDB ny zavatra ataontsika hoe tena mantony mahatonga ny fambolena indrindra ty amintsika ty Madagasikara tsy mandeha araka ny tokony izy ary tsy mahatonga mihitsy mahatratra n'ilay zavatra tratrarina. Dia ny azy zany ohatran'ny te hitondra ataoko hoe sosikevitra anankiroa zany anatin'le amin'izay zavatra izay aloha. Ny voalohany dia ny ataontsika hoe ny fanamorana ny fahazahoan'ny tantsaha rano satria resaka fambolena ny resantsika aloha zany rano zany ny akaiky indrindra ao anatin'izay aloha. Io rano io misy ny rano ety ambonin'ny tany, misy ny rano any ambanin'ny tany, misy ny rano eny ambony zay iny moa miankina amin'Andriamanitra iny. Fa ny ety ambanin'ny tany sy ny eo ambonin'ny tany zay efa mikorina zany dia zavatra tokony azontsika atao tsara mihitsy mampiasa azy. Zay zao raha izahay manokana zany amin'ny SMMC manokana andresahako dia ao anatina phase pilote zay ataoko hoe fanaovana crédit ho amin'ny rano, fanaovana crédit ana rano productif le resahako eto. Inona le zavatra atao zany dia zao hoe raha misy tantsaha mieritreritra izy ohatra hoe le taniny fantany fa misy rano ao ambanin'ny taniny ao dia manome crédit ho anazy zay andavany an'le rano aloha anaovany vovo dia avy eo omena crédit izy anana ny motopompe itrohany an'le rano sy anondrahany an'le tany rehefa avy eo. Le motopompe zay anaovany promotion sy anina moa zany amin'izao tsika miteny zao dia motopompe solaire zany hoe efa mitsinjo ihany koa zany zay le hoe ny carburant manahoana sy ny sisa fa rehefa mba mipetraka eo fotsiny le motopompe dia misy masoandro dia avy hatrany dia afaka mitroka rano dia afaka manondraka. Zavatra ohatrohatr'izany zany zavatra hitana hoe tokony ho eritreretintsika ao anatin'ilay izy fa ny olana misy foana fa tokony ny vahaolana araka ilay tenen'Andriamanitoa filoha teo no tokony hojerena ary tokony tsy voasakan'ny olantsika. Dia zany zao zavatra anankiray zay resaka hoe crédit na équipement solaire à usage productif. Zay zavatra izay fanandramana ataonay amin'izao moa zany fa ho avy zany zay aoriana kely eo ohatra ny hoe congélateur mandeha amin'ny masoandro dia mandeha any ampanjona any ohatra ny mpanjona ny anaty ranomasina any izy any zavatra ny ranony masoandro matanjaka be dia vao mahazo trondro izy dia ao anaty congélateur dia congélé avy hatrany iny fa tsy atahorana ho simba mihitsy zany le zavatra ohatrohatr'izany zany zavatra heverina hoe efa misy le izy tsotra azo atao tsara
fa ny famatsim-bola ao amin'izay mazava ho azy fa tsy maintsy militsika. Anankiray faharoa dia ikoresana ihany koa mafisina efa manatiny ataoko hoe nanao pilote ihany koa izahay niaraka tamin'ny PAM sy ny assurance anankiray ny resaka assurance indicielle. Ny resaka assurance indicielle dia anisan'ny zavatra efa hatramin'ny ela mihitsy efa mba niady an'izy io hoe ahoana ny afahana manao an'le miantoka zany ny resaka fambolena. Ny assurance indicielle raha ataoko hoe tsotsotra ilay izy dia ohatra zao ataoko hoe any atsimo ohatra dia apetraksika hoe tokony 1000 millimètre ohatra ny précipitation na ny rotsakorana any amin'le faritra. Dia raha latsaky ilay 1000 millimètre ny rotsakorana dia midéclenche le assurance zay nanaovan'ilay tantsaha souscription any amin'ny assurance. Fa raha mihoatra n'ilay 1000 millimètre kosa ny rotsakorana dikan'izay zany tokony hamokatra tsara ilay tantsaha dia afaka mamerim-bola ara-dalàna izy zany amin'izay fotoana izay raha ohatra ka nindram-bola tamin'ny institut de microfinance. Raha mihoatra izy zany dia afaka mamerim-bola izy, raha tsy mihoatra ilay izy fa latsaka ilay rotsakorana dia ratsy ny vokatra dia ny assurance no mba sady miassure an'ilay tantsaha no mba miassure ihany koa rehefa mansinim-bola zay nataony institution de microfinance. Ny fahatelo farany angamba ny horesahako dia ny resaka tsena. Ny resaka tsena efa nisaka tsentsika teo nisy resaka tsena nandeha teo fa ny microfinance koa amin'ny ankapobeny na ny famatsim-bola amin'ny ankapobeny dia io tsena io tena zava-dehibe. Raha ohatra ka mahatsy vola piompiakomana tody lavitsika ohatra dia rehefa tonga zay tsy mahavita remboursement le olona dia ozy izy hoe rehefa tonga any zay dia hoe afahoany ianao tsy manao remboursement dia hoe tena ny akonge manatody mihitsy reo ny atody rehetra reo fa saingy tsy lafo le izy. Dia zahay tsy le atody ny ilaina fa le vola miverina fahana mampindrana indray ho an'ny hafa rehefa avy eo. Zay zany le zavatra misy dia zay tseny zay tena zava-dehibe. Misy efa ezaka ihany efa ataontsika ny resaka hoe couplage na opérateur de marché sy ny opérateur ny producteur. Fa ny zavatra tsapanay aloha dia ny tsy fanajany ilay opérateur anankiroa ny contrat zay ifanarahany tiam-boalohany. Rehefa ohatra zany ka hoe le opérateur du marché zany na le mpanao mpividy entana efa manaiky hoe vidinay arivo ariary io vokatra ireo rehefa vokatra. Dia miaingy amin'izay ny anaovanay ny fanadiadiana ny amin'ilay hoe afanamenome famatsim-bola ho an'ilay mpamokatra. Rehefa tonga amin'izay rehefa mitobaka be le vokatra dia hozy izy le collecteur na le mpividy amin'ny vokatra rehefa hoe tena be dia be vokatra fa 800 indray ny vidianana an'ilay izy fa tsy ataony amin'ilay arivony fanaratsika tany am-boalohany. Dia sady simba zany ny capacité de remboursement le tantsaha amin'izay fotoan'izay no lasa kivy le tantsaha izahay ihany koa zany manana olana ao anatin'ny famerenam-bola sy ny sisa dia zany rehetra zany lasa zavatra tokony hojerena zany zay zavatra zay. Dia ny farany tiako amafisina angambany dia le ny resaka éducation financière satria ny resaka ny namasika tatsy ambadika tasy ny amin'ny hoe fampiofanana ny resaka hoe analphabète ny tantsahantsika sy ny ohatran'izany fa tsara ihany ny afantarantsika fa ny microfinance dia manao an'izay éducation financière zay fampianarana ny olona hoe rehefa mindram-bola ianao dia ahoana ny tantanana an'ilay vola mba tsy ho lanilany fotsiny ary tena mba hiasa amin'ny fampiasana azy. Raha ahoana ny atao mba hampitombo ny tahiry ary ahoana ny atao mba hampiroborobo an'ilay asa zay ataon'ilay olona zava-dehibe zay ary amafisinay raha ohatra ka hoe tena vahaolana andresantsika fa zavatra sy tokony atao ambany zavatra zany zay fanomezany ny fahaiza-manao an'ny tantsaha zay. Kasitraka ny Andriamatoa Tale Généraly donc ometsika fitenenana ny zareo avy ato amin'ny FIDA ao anatin'izao fitadiavana vahaolana izao rehefa miteny vahaolana tsika amin'ilay famokarana ao ny fambolena ny fiompiana ary ny jono ometsika fitenenana izy dia avy eo ho alefa amintsika eny am-toerana ny samiandray fitenenana rehefa avy eo. Monsieur le directeur pays du FIDA, étant un partenaire privilégié du développement rural, comme votre prédécesseur a évoqué avec le Prospérer actuellement, avec le défi, face aux engagements au lieu de Monsieur le Président de la République, quel mécanisme proposez-vous dans les assistances techniques, dans les projets de développement, parce que lui, il a parlé de tout ce qui est changement de paradigme, de pratique, de manière de faire. Merci. Merci de me passer la parole et de me donner l'opportunité de prendre la parole ici au nom du Fonds international de développement agricole, le FIDA. Je voudrais tout d'abord transmettre mes salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et
tous les distingués invités en vos grades et rangs respectifs à participer à cette conférence. Le Fonds international de développement agricole est basé à Rome, comme beaucoup le savent, et a la particularité d'être en même temps une institution financière internationale et également une institution spécialisée des Nations Unies. Je crois que c'est l'unique organisation à avoir cette double dimension sur le plan international. Nous investissons à Madagascar depuis 1979 et lors de l'élaboration de notre dernier cadre stratégique qui est valable pour la période 2022-2026, nous étions à 17 programmes d'investissement à Madagascar avec un montant global avoisinant les 900 millions et ayant déjà permis de changer les vies de plus d'1 million de ménages malgaches. Nous avons continué notre coopération avec le ministère des Finances, qui est le représentant du gouvernement malgache auprès du FIDA, et bien évidemment avec la collaboration technique des ministères techniques, à savoir celui de l'élevage et de l'agriculture principalement, ainsi que des autres ministères. Je voudrais mentionner que, avant de revenir bien évidemment à votre question, il est important de nous dire que le FIDA au niveau de Madagascar intervient avec une approche de filière. Filière ici n'étant pas limitée à l'agriculture, mais une filière en tant qu'enchaînement d'activités interconnectées pour résoudre des problèmes. Et si je le dis, c'est parce que nous intervenons en même temps sur le volet appui aux moyens de production, à travers notamment la mise à disposition des intrants aux producteurs, la mise à disposition d'autres infrastructures relatives et qui accompagnent tout ce qui est processus de production, mais également dans tout ce qui est transformation et accès au marché. Et comme l'a dit Son Excellence, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas continuer à travailler de la même manière et espérer des résultats différents. Donc je voudrais mentionner ici que nous avons engagé déjà avec la collaboration du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui est le principal partenaire technique, ce changement de paradigme. Parce que les problèmes qui se posent au niveau social constituent en fait des opportunités pour les petits producteurs. Donc si il faut nourrir les populations d'Antananarive, ça veut dire que c'est une opportunité pour les producteurs de Betrouk, des régions Anous, Androuille, qui ravitaillent les marchés urbains. Donc c'est sur ce plan-là que nous, dans le cadre de l'intervention actuelle, nous allons centrer nos interventions sur l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat en ciblant ceux qui sont réellement motivés, ceux qui sont réellement capables de s'investir et ceux qui ont un avenir devant eux, qui nourrissent des ambitions de réaliser davantage, non seulement pour leur vie et leur famille, mais également pour toute la population malgache. Et c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement aux jeunes et aux femmes, dont le dynamisme est reconnu dans le monde et particulièrement à Madagascar. Je voudrais donc mentionner, avant de revenir sur tout ce qui est prospective, que nous apprécions beaucoup le travail que nous avons fait à Madagascar depuis que nous avons commencé à travailler ici en 1979, avec beaucoup de résultats qui ont été enregistrés. Je viens de revenir du sud et j'ai préféré faire la route pour mieux connaître le pays. Et en parcourant les zones, il y a beaucoup de résultats donc, les producteurs ont parlé même des projets qui sont déjà clôturés. Je pense à Aropa, où il y a beaucoup de résultats sur le terrain. Je pense à Prosperet, qui est en train de se clôturer actuellement. Et nous continuons également à soutenir à travers les programmes comme Défi sur les filières inclusives et Format Prod,
qui, à terme, va former au moins 100 000 jeunes malgaches dans les domaines agro-pastoraux. C'est déjà une contribution importante sur le plan de l'amélioration de l'état nutritionnel au niveau du terrain. Parce que nous avons beaucoup de témoignages des producteurs qui ont eu à vendre leur cheptel de petits ruminants en partie, de vendre des poulets qu'ils ont reçus en kit d'application ou de démarrage, ou alors dans d'autres appuis du programme DEFI, et qui ont pu augmenter leur capacité de production en achetant des parcelles de terrain pour produire davantage. Et ce sont ces jeunes-là que nous voulons, dans une dynamique progressive, continuer à soutenir pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de formuler de nouvelles interventions en collaboration avec le gouvernement de manière globale pour continuer ce changement de paradigme pour l'entrepreneuriat. Je vais dire également que, parlant de changement de paradigme, je ne l'applique pas seulement au niveau d'un programme, mais également au niveau des appuis du FIDA. Depuis l'année dernière, avec la situation du Covid et maintenant avec la crise russo-ukrainienne, en termes d'effets, nous avons déjà diversifié notre panel de financement pour Madagascar. Nous sommes en train de financer déjà des programmes, bien que le FIDA soit une agence beaucoup plus orientée développement. Nous avons déjà mis à disposition des financements pour répondre à des situations d'urgence, notamment dans le sud, avec un programme de relèvement, mais également avec une initiative spécifique d'appui à travers le secteur privé pour faciliter, bien entendu, la mise en marché des produits des petits producteurs. Je mentionne au passage que la loi sur l'agrégation a beaucoup tiré des leçons de ce qui a été fait à travers le programme comme Prospérer, avec le couplage organisation de producteurs, opérateurs de marché. Donc tous ces résultats qui ont été enregistrés au niveau de Madagascar constituent des éléments importants pour davantage soutenir à travers les leçons qui seront tirées ce changement de paradigme. Donc pour nous, de manière globale, il faut continuer en améliorant ce qui a été fait, parce qu'on ne sera pas en train d'inventer la roue, en améliorant ce qui a été fait, en améliorant le ciblage de ceux qui veulent réellement participer, parce que c'est à ce niveau qu'il y a un problème, en améliorant le ciblage et en mettant à disposition de ceux qui seront réellement enclins à amorcer cette dynamique ou à poursuivre avec la dynamique de changement, mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires. Donc les moyens peuvent être financiers, les moyens peuvent être logistiques. Quand je pense aux moyens financiers, je pense aux abondements que nous faisons au niveau du FDA pour répondre aux requêtes des producteurs. Des moyens peuvent également être juste de partage d'informations. Des moyens peuvent également être des solutions digitales que nous sommes déjà en train de mettre en place avec le ministère pour permettre plus facilement d'atteindre rapidement les cibles dans un temps relativement court, avec des informations qui seront très utiles pour leur devenir et pour leur contribution au développement durable à Madagascar. Donc, bien évidemment, nous avons des thèmes transversaux dans nos interventions. Nous pensons aux femmes, nous pensons à la résilience climatique. Vous connaissez tous la situation de Madagascar sur le plan de la vulnérabilité au climat. Donc, nous avons tout ce package d'interventions que nous apportons à Madagascar, bien évidemment en collaboration avec le gouvernement. Donc, nos interventions s'alignent parfaitement avec les orientations du gouvernement et nos programmes sont des programmes gouvernementaux. Le FIDA étant un partenaire technique et financier. C'est pour ça que très souvent, vous connaissez davantage les programmes, Prospérer, Défi, mais en background, c'est le FIDA qui est le partenaire financier du gouvernement dans la mise en œuvre de tous ces programmes. Donc je signale
pour le dire que le programme dans lequel que nous sommes en train de formuler touchera des jeunes en matière de promotion de l'entrepreneuriat et nous envisageons d'atteindre un minimum de 50 000 jeunes et également, bien évidemment, à peu près 80 000 autres ménages qui seront dans les 12 provinces qui ont été situées dans la zone australe du pays. Merci. De la pertinence de votre intervention. Amin'izao fotoana izao tsika dia omena Andriamatoa filoham-pirenena Jaina fitenenana ao anatin'izao fitadiavana vahaolana hanatsarana ny famokaran'izao aorianan'izay dia mandray ny fanontaniana sy ny zay fanamarinana avy amintsika. Saotra tompoka. Ya, makasitraka anareo mpandray anjara rehetra moa tamin'ny sosikevitra zay narosonareo teo. Amin'ny mazava-dehibe amin'ity fihaonana androany ity moa zany dia mijanona eto mihitsy androany tontolo satria zava-dehibe loatra ny zavatra hodiniantsika androany. Tokony nanana fivoriana miaraka amin'ireo pétrolier satria mbola resaka zavatra hafa koa iny. Androany après-midi fa zao hoe zava-dehibe loatra lay diniantsika eto dia mijanona miaraka aminareo eto araka ny teneniko teo. Zavatra maro no tenenitsika teo ary maro ihany koa ny tanjona tokony hapetraka. Ny amo tonga dia terra foana rehefa miresaka hoe inona ny olana inona ny vahaolana. Zavatra niresantsika teo aloha dia ny olany tantsaha. Ny faharoa dia ny industrialisation zay apetratsika eto Madagasikara. Ary ny fahatelo dia ny fametrahantsika amin'ny mécanisation. Mazava ho azy fa rehefa mitombo ny vokatra ny tantsaha dia mitombo ny vola miditra amin'ny tantsaha zany, dia mitombo ny arikarenantsika ary rehefa mitombo ny arikarena dia mitombo ihany koa ny farim-piainana ny tantsaha. Zay zany ny tanjona voalohany apetratsika. Ny olana napetraka reo teo dia ny hoe maro ny tantsaha izay tsy mahita taratasy. Maro ny tantsaha zay sahirana na indram-bola azy. Dia eo zany no misy fanazavana kely ary eo no débat ataonareo mandritra ny 3 andro androany hanatsarana n'ilay sosikevitra zay hoentin'ny fitondram-panjakana. Ny sosikevitra napetratsika dia hoe ametrakatsika n'ilay guichet agricole. Akoatra ny centre d'approvisionnement en intrant na ivitoerana famatsiana zezika sy masomboly an'io guichet agricole io dia apetratsika eo ihany koa ny centre de gestion de matériel agricole. Zany hoe fitondram-panjakana zany dia ametraka fitaovana ao anatin'io guichet agricole io. Misy olana nefany fa mbola tokony hovahantsika miaraka androany ny olana. Vonona ny fitondram-panjakana hitondra sy hamatsy fitaovana na io tracteur na io fitaovana majinika na lehibe isaky ny faritra. Zay zany ny ray. Zay no ataontsika. Fa ity ny olana zay irahana aminareo amin'ny tranobe ny tantsaha efa hovaintsika moa ny anarany manomboka androany hoe antenimierany tantsaha. Ny hoe ny fitondram-panjakana tsy afaka manome fitaovana fotsiny fa ahoana ny fomba hitantanana an'ireo sy amerenana ny vola zay anaovantsika investissement ao anatin'izy ireo mba afaka mampitombo ny fitaovana isan-taona. Olana apetrako zany zay fa milana vahaolana avy any aminareo. Ny ao anatin'io zany dia afaka hofaina ireny tracteur reny fa afaka varotana ihany koa na hofaina tonga dia amin'ny ohatra terra anankiray tany amin'ny PC 23 any aloatra mangoro any Ambatondrazaka 10 000 hectares io PC 23 io dia io zany tsy ho ihany fa maromaro no hoe ndeotsika ataontsika hoe piloty 10 000 hectares ny PC 23 4 tonnes l'hectare ny vokarinao dia hiteny ohatra hoe 4 tonnes l'hectare. Dia ametrakatsika ny tanjona hoe ataontsika izay atratrarana ny 6 tonnes l'hectare. Firy ny zezika ilaina ao amin'ny PC 23. Firy ny masomboly ilaina anampiana ny mpamboly ao. Inona ny fitaovana ilaina zareo mba haingana kokoa satria raha za zao teo nahita sary nataonareo dia mbola tanana no
ametrahantsika nyreny famboleny reny rehefa mamafitsika fa efa afaka mécanisena daholo reny na mécanisation tsotsotra azy dia ny fitondram-panjakana vonona hitondra amin'ny fitaovana ao anatin'izay ao anatin'ny guichet agricole fa isika kosa zany dia miteny rehefa avy eo amin'izay zany hoe ny tatsara rehetrarehetra mila mivondrona ao anatina coopérative dia eo no amalina ny antso zay nataonareo teo rehefa mivondrona ao anatin'ny coopérative izy a dia maro ny zavatra afaka atao anatin'izay satria ao anatin'le guichet agricole ny vina sy ny eritreritra atao a dia ametraka ihany koa tsika miaraka amin'ny microfinance satria tsy ny fitondram-panjakana no ampindram-bola sy ny ijeriny ny famerenana ny vola fa vonona zany ny fitondram-panjakana iara-iasa aminareo microfinance ameny vola fa ianareo migarantira ny remboursement ohatra ny ataon'ny fiarina sy ny banky izao dia ametraka an'izay zany tsika fa eo anivony ny fambolena zay apetratsika eny anivony faritra tsy tsirairay avy manerana ny Madagasikara zany hoe mila volavolaitsika ao anatin'ny androany eto zany a sy mandritra ny 3 andro ny fitondrana vahaolana amin'izay fa 3 ary farany ao anatin'io guichet agricole ihany a dia asiantsika ny centre d'appui à la gestion foncière na ny bureau fanomezana torohevitra mahakasika ny fananana tany sy ny famorana ihany koa ny fanomezana ny tany asiantsika zany ao anatin'izy io avocat asiantsika ao anatin'izy io magistrat ao anatin'io centre d'appui à la gestion foncière io na bureau fanomezana torohevitra mahakasika ny tany io zany a dia andraisana ny doléance na ny fitarainana fa amezana ihany koa ny conseil juridique ao anatin'izy io zany mba hanamorana dia zay no mitondra aingana be amin'ilay teniko teo ny hoe le programme apetratsika dia le hoe fizarana tany sy amezarana karatany any tany zay efa voavoly sy ny tany efa ny tanimbary ihany koa ao anatin'izy io zany dia tiako apetraka eto hoe inona no ataontsika anamorana sy anafanganana an'izany a dia ny be ny tanàna rehetra manerana ny Madagasikara ivoaka ny lalàna amin'io amin'ny herinandro a zay mba tsy isiany risoriso dia miara-miasa amin'ny chef district zay manamarina fa ito fianakaviana ito ireto olona reto dia efa namboly teo marina nandritra ny 5 taona nandritra ny 3 taona misy engagement pénal eo amin'ny be ny tanàna fa tsy hoe omena chèque en blanc fotsiny misy sanction pénale ihany koa ho an'ny chef district raha sanatria ka manao ny asany araka ny tsy ny tokony ho izy fa manao ny asa ara-dalàna ny tiako lazaina dia hoe rehefa voamarina fa namboly teo le olona rehefa voamariny fokon'olona fa ireto fianakaviany reto ihany nefa namboly teo hatramin'izay a dia alalahana le izy a ny be ny tanàna sy ny chef district ihany a tonga dia mameny karatany a fa tsy miakatra aty amin'ny ministère tsy miakatra aty Antananarivo fa any ambany vohatra any ihany a dia va any zay olan'izay zay le fanafainganana n'ilay asa izay apetratsika eto amin'ny firenena faharoa mikasika ny industrialisation ny Madagasikara napetratsika teo a le hoe fanamby napetratsika dia nametrakitsika industrie fanaovana siramamy afaka matoky zany tsika efa nandritra ny 2 taona no nikarakarana sy ny kolokoloana an'io zany a ary io no modèle tsara indrindra amin'ny fifanarahana natao teto amin'ny firenena tsotra ary eto dia miantso anareo mpandrarà na malagasy na ianareo mpandrarà rehetrarehetra mba hanao ohatran'io modèle io inona le modèle ny fitondram-panjakana dia manamora ny industrialisation agricole zany eto amintsika zany hoe ianareo mpandrarà no mitondra ny fitaovana ny fitaovana zay ampiasainareo dia tsy mandodoanina fa ny fitondram-panjakana no miantoka an'izany doaniny zany zay zany ray fa faharoa inona ny ataon'ny fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana dia manamora sy mametany zay mijanona ihany amin'ny titre amin'ny fitondram-panjakana fa garantisevana contrat atao io a afahana mampiroborobo sy manatratra n'ilay hoe industrialisation de Madagascar fa inona ny zavatra andrasana rehefa avy eo ohatran'io contrat natao amin'io espagnol moa no manao an'io usine io dia misy ny partage de production ny
30% ny vokatra siramamy dia omena ny fitondram-panjakana ho amidy eto toerana ho zaraina amin'ny marefo. Zay zany ny zavatra voalohany. Ary zao ny zavatra faharoa, ny 50% de production dia mijanona eto an-tanindrazana. Fa mba hahafahan'ny mpandraharaha kosa miamortir an'izay investissement nataony, ny 50% noa afaka aondrany makany ivelany. Ary zay no antsoavo ataoko aminareo mpandraharaha rehetrarehetra eto Madagasikara hoe vonina misokatra amin'ny varavarany fitondram-panjakana sy ny ministère mba anatratrarantsika an'izay industrialisation eto Madagasikara izay. Feany zany amoraitsika ny fanomezana tany ho an'ny Tatsa, ho apitsika ny Tatsa amin'ny resaka masomboly. Ary hitako misy orinasa tsy miankina maromaro ato meo ny sosokevitra fa vonina izay andray ary vonina izay anampy. Vonina ihany koa tsika metraka ny industrialisation eto Madagasikara. Ary ity farany ity no isaritako ny saitsika. Rehefa invité d'honneur tany a France tamin'ny hoe REF niaraka tamin'ny MEDEF dia niresaka niaraka tamin'ny ireo industriel avy any Maroc. Nisy maromaro taminareo niaraka tamiko. Vania no vokaritsika eto Madagasikara. Ny vanille de Madagascar zany malaza eran-tany. Fa ny vola miditra amintsika amin'ny vanille dia 600 millions de dollars. Ny vola miditra amintsika amin'ny vanille. Iry zareo any Maroc nefany ny voatabia volena zareo sy aondrany zareo 300 millions de dollars. Ny resaka voatabia. Noho izany zany dia mila mijery lalam-barotra isika afo, mijery mamokatra afo tsika mba tsy no vanille ihany no exportena na ny letchi, fa tokony mijery lalam-barotra afo tsika ary betsaka ny zavatra afaka atao ohatran'izany. Ny kakao eto amintsika dia anisan'ny kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany. Fa ny quantité ny kakao eto amintsika dia kely mihoatra ny Ghana sy ny any Côte d'Ivoire. Ahoana ny fomba ahafahantsika manampitombo ny famokarana kakao eto Madagasikara? Ahoana ny ataontsika ny ahafahana mamokatra katsaka bebe kokoa ho an'ny malagasy sy ahafahantsika manondrana. Zany ny fanontaniana tokony mipetraka eto amintsika ato anatin'ity colloque ity. Ahoana ny anapitsika ny Tatsa? Ahoana ny ahafahantsika mamatsy vola ho an'ny Tatsa? Ahoana ny ahafahantsika mametany ho an'ny Tatsa? Zay no ilaina valiteny ary ny tenako manokana dia vonina anampy ny Tatsa, vonina anampy ny mpandraharaha dia zany rehetrarehetra zany ahafahantsika mampitombo ny arkarena ary mba aleotena ara-sakafo i Madagasikara. Makasitraka atsika rehetrarehetra.